Ah, miaraba atsika mpanao gazety namana moa araka ny zavavady indrindra fa nisy ny azo tenako ma lehibe ny mpanohatra izany araka ny fantatsika moa fa ho tanterana rapitso zoma fa 7 novembre 2024 ny fivorina hitambarambe science plenaire izany eo anivony atemeram-pirenena handaminana handaniana ny volavolan-dalàna mifetedy-bola amin'ny taona 2025 satria zava-dehibe iankinan'ny fiainan'ny vahoaka malagasy sy ny firenena iray manontolo ny tedi-bolam-panjakana ka tsy tokony hatao tompotrano mihono ny vahoaka malagasy izany noho izany dia raisinay solombavam-bahoaka avy eto amin'ny fanoherana ho adidy ny mitafa amin'ny vahoaka malagasy androany hilazanay ny fahitanay io tedi-bolam-panjakana 2025 io sy ny fanitsina hatolotsay hanatsarana azy satria moa malaza hoe zahay mpanakina ny fitondrana ary marina izany satria napetraky ny lalam-panorenana izahay tompoko manina moa ty hanakina ny zavatra tsy mety rehetra zay ataony mpitondra zany fa na zany koa de didiny lalam-panorenana koa izahay hitondra vahaolana raha io tedi-bola mpanjakana 2025 io am'izao endriny zao tsy sina fanovana dia ambaranay fa hitombo ny fahantrany vahoaka malagasy sy hiamafy ny fahasahiranany ty firenena ty raha ny tedi-bolam-panjakana tompoko raha ny tedi-bolam-panjakana no hatao dia natao hampihenana ny fahantrany malagasy fa tsy natao koa hampitombona ny fahantrana malagasy ity tedi-bolam-panjakana na loi de finance izay ataotsika ty zany dia sady mampahantra atsika malagasy no mampihena koa ny volany malagasy rehetra zay le teneniko eto hoe ho anay dia tedi-bolam-panjakana izay mampihena ny vidim-piainana sy mampitombo ny vola miditra amin'ny vahoaka no tokony atao mba hanatsarana ny fahefa-mividiny olona ka hampihena ny fahantrana maro moa ireo fepetra hitanay no raisy ny fitondram-panjakana izay hita fa hampitombo ny fahantratsika malagasy ary reto ampanomboana dia ambarako amitsika malagasy fa raha lany eo ka tsisy fanovana ity teti-bola mpanjakana 2025 ity dia manasa tanana sy tena rendrena solony aiko fa tena hitombo avo roa heny ny halafiny vidim-piainana tompoko eto Madagasikara tsy maintsy jerentsika ty tedi-bolam-panjakana ity misy zavatra fepetra maro izy ty tsy atao resaka fotsiny fa ambarako amitsika vahoaka malagasy mba tsy tompotrano miony ianareo misy fepetra maro zany hita ao anatin'izay zavatra zay mety raha ohatra ka lanina tsisy fanovana izy izay atonga fahantsana eo amin'ny vahoaka malagasy amin'ny ankapobena nefa dia fepetra maro izay hampiakatra ny vidim-piainana sy hampihena ny fefa-mividy na ny fidiram-bolany malagasy fidiram-bolan'ny vahoaka indrindra fa ny vahoaka madinika no hita ao amin'io tedi-bolam-panjakana io misy anankitelo ireo zavatra ireo hita ao amin'ny tedi-bolam-panjakana inona daholo ireo zavatra anankitelo mety hampahatra atsika malagasy na hampihena indray koa ny vola miditra amitsika malagasy voalohany aloha ny tarina ny sehatra ny asa ary ny entana handoavan'ny vahoaka hetra sy haba izany hoe
maro ireo asa sy entana izay tsy nandoavana hetra sy haba hatramin'izay no asiana handoavan'ny vahoaka hetra sy haba indrindra ireo entana ilaitsika amin'ny fiainana andavanandro. Misy zany le entana na asa taloha tsy nisy hetra fa am'izao fotoana zao a lasa misy ny fanjakana hetra le izy. De ho teneniko eo moa ireny zavatra rehetra reny izay zavatra zay a eto aloha ao am-panomboana sao de atanareo hoe sy teny rendrena solony aiko dia manohitra fandoava-ketra. Non, izaho sy teny rendrena solony aiko dia tsy manohatra ny fandoava-ketra fa tsy mbola am'izao toerany malagasy izao izay malagasy mahantra sy potika tanteraka zao betsaka ireo verinasa no hampitomboana ny hetra na hitadiavana koa hetra hafa zany a mba ahafahany fanjakana mampidibola noho tsy fahaizany mitantana zany. Nampitomboina saika avo roa hena avokoa mihetra sy aba ilaina amin'ny entana andavanandro sasatsasany zay fefa misy hetra zany teo a nisy asa nisy entana tsy nitadiavana hetra fa le asa zay fefa andoavantsika hetra am'izao fotoana zao na ny entana zay ilaina andavanandro zay fefa andoavantsika hetra am'izao fotoana zao nampitomboana avo roa heny. Avo roa heny zany a dikan'izay zany a hiakatra avo roa heny ndraiky koa ny ina moa nary ty ny halafin'ny fiainana halafin'ny fiainana eto a Madagasikara izany. Zay zany point voalohany a de point faharoa. Point fahatelo zany a ao anatin'izay zavatra zay tsy hita tao anatin'io teti-bola io tompoko ny fampiakarana karama. Dikan'izay zany a ampiakarina daholo ny entana rehetra, ampiakarina daholo a ny hetra fa rehefa mampiakatra hetra de mandoa vola zany isika malagasy satria izy moa no andohan'io vakoa malagasy no andoha azy ka le vola eo am-pelatanana malagasy koa lasa tsy misy fiakarany eo ny very asa de tsy misy fiakarany koa ny karama. Zay zany anisan'ny teboka fahatelo zay hitako ao anatin'io zavatra io ary ny teboka fahaefatra hitako ao anatin'io zany a tsy misy ny fandraisana fepetra hampidinana vidinentana ilainy vahoaka andavanandro. Zay zao ny teboka fahaefatra tsy misy zany fepetra hitanay amin'ny loi de finances hampenana ny hampenana ny vidinentana zany a zay ilainy vahoaka rehetra ka ireo teboka efatra reo zany a no anisan'ny fepetra nahatonga anay nanao an'izao conférence de presse zao hanambaranareo vahoaka fa tsy mety amitsika vahoaka malagasy raha ohatra ka tsy isina fanovana ty loi de finances io na ianao mpomban'izao fitondrana izao na isika mpanohatra na ny malagasy rehetra tsy tia politika na tiatsika re tompoko na tsy tiatsika re tompoko dia tsy maintsy hiatsika ary tsy maintsy hiainatsika raha ohatra ka lany tsy misy fanitsiana zany a io a teti-bolam-panjakana io. Ankoatrin'izay dia maro ireo fepetra izay tsy hitondra fampandrosoana hita ao anatin'io teti-bolam-panjakana. Ny zavatra mahagaga zany misy koa zavatra hita tao anatin'ity teti-bolam-panjakana ity zany a fepetra napetraka zay tsy hitondra fampandrosoana atsika malagasy. Zay zavatra mbola tsy lahara-pahamena, zavatra mbola tsy ina moa anary ty mbola tsy ilaina am'izao fotoana zao. Anisan'izany moa teboka anaky telo no ohatra alaiko, maro izy ireo a fa telo no alaiko. Fandaniam-bola amin'ny fanamboarana ireo fodrafitsasa tsy mamokatra ohatra am'izany investissement non productif.
izay tsy lahara-pahamena manoloana ny fahatrany vahoaka de gymnase zao mbo amboatra gymnase zao fitondram-panjakana zao zaho miteny etra hoe tsy ratsy gymnase zany tsy ratsy fa mbola tsy lahara-pahamena re tompoko mbola tsy lahara-pahamena ny gymnase hamboatra ndray kory zareo a hamboatra kianja manara-penitra tsy haiko inona ataony hoe kianja manara-penitra ty kianja manara-penitra mo manaraka norme international raha ny fahalalako azy nefa 77 millions de dollars nananovana ny Mahamasina hatramin'izao mbola tsy azo lova-baolina Mahamasina mbola te handany vola am'izany ity fanjakana ity am'izao fahoriana misy any malagasy zao de mbola amboatra kory zareo piscine olympique amboatra tranomora izahay zany de mangataka hoe fandaniam-bola fotsiny io tsy hitondra fampandrosoana tsy productif mihitsy izany fandaniam-bola momba ny fododrafitsasa izay tena mbola tsy ilaina am'izao fotoana zao fanafarana masomboly vary safiotra ry brida io zany avy any ivelany io koa tokony hitandramatsika tsara io zavatra io fa hitondrako fanazavana io rehefa avy eo andanina miliara d'ariary io zavatra io nefa tsy hitondra fampandrosoana zany io hitondrako fanazavana io rehefa avy eo satria zahay koa mba hitondra fanitsina inona ro tokony atao am'izany zavatra zany ary fahatelo dia fanesorana ny fahefan'ny kominy amin'ny famerenana sy ny fandraisana ny hetsa-tany sy ny hetra-trano izay tena semorana eo amin'ny sehatra ny fitsinjaram-pahefana manomboka am'izao fotoana zao koa lasa ny asoronao amin'ny kominy ndray koa zany fidiram-bolan'ny kominy io lasa ny fanjakana zany lasa tsy atsika ny fanjakana zao no izy reny trano rehetra manerana ny Madagasikara ary zay indrindra no nahatonga anay avy amin'ny fanoherana mba tsy tompotrano miono isika malagasy mampafantatry nareo fa tsy handevitra amitsika ny fandrakana fa tsy ny kominy intsony re tompoko no handoavatsika ny hetra-trano fa ny fanjakana fa nefa tamin'ny inona anaraty politika ankapobeny gouvernemanta zay netiny prime ministre iny hoe na tena natao ny fitsinjaram-pahefana zao ve natao hoe fiemorana fitsinjaram-pahefana zao zavatra zao ireo teboka telo ireo de hitanay fa tsy hitondra fampandrosoana ao anatin'izao loi de finance zao hita ihany koa fa tena tsy ampy ary latsaka ambany raha oharina amin'ny fenitra internationaly ny fandaniam-bola momba ny teti-bolam-panjakana amin'ny sehatra fototra toy ny fanabeazana sy ny fahasalamana zavatra mahagaga de zao manany pilier ny mahaolona hoy izy ny fitondrana zany ny mahaolona ny tena pilier ngeza be napetraky ny fanjakana inona moa no mahaolona zavatra fototra mahaolona zany resaka fanabeazana resaka fahasalamana zavatra hita nefa de zao raha jerena io teti-bolam-panjakana io de hita ao anatin'ny teti-bolam-panjakana zany ny sehatra fanabeazana 1,75% ny PIB tsika na harikarena foibe tsika no nataony fanjakana tao anatiny teti-bolany fanabeazana raha ny fenitra apetsaky ny UNESCO dia tokony 4% na 6% ny teti-bola mpanjakana apetraka 6% ny PIB zany na harikarena faobe tsika no tokony hipetraka 4 na 6%. Eo tsika mijery Komoro handeha hitsosa vola ty amitsika, Madagasikara tsy maintsy mandroso, Komoro handeha handohalika ty amitsika. Nefa ny Komoro jerentsika tsara ny teti-bola raha ao anatin'ny teti-bola mpanjakana ny Komoro
dia napetraky zareo 2,5% ny PIB ndroza no napetraky tamin'ny sehatrany fanabeazana. Resy isika malagasy tsy resy tamin'ny football fotsiny tsika fa resy ny Komoro hatramin'ny sehatra fanabeazana tompoko lahy sy tompoko vavy. Resy tanteraka isika. Zay antsonay antsika mpitondra fanjakana hoe jerevy reo fa tena resy ny Komoro isika. Raha ny Sénégal any amin'ny 6% ny PIB. Harikarena ankapobeny zareo harikarena faobentsika faobe ny Sénégal zany any amin'ny 6%. Zay no itenenana io hoe aza mba alefa any amin'ny Jirama re tompoko nitezana zanaka malagasy. Ahoana no hoavitsika malagasy raha zany zavatra miseho ao anatin'izay zavatra zay. Ho amin'ny sehatra ny fahasalamana dia 1,03% ny PIB tsika eto Madagasikara hiany no natokana ny fanjakana amin'ny teti-bolam-panjakana io amin'ny 2025. Raha ny raha jerentsika zany ny fenitra international Komoro zao mandresy atsika ny antsika 1%, ny an'ny Komoro 6,34%. Sady resy amin'ny football tsika, resy amin'ny fahasalamana tsika, resy ny Komoro tokoa tsika amin'ny fanabeazana. Resy be zao 6-1 na resy atsika tamin'ny resaseritry fahasalamana. 2-1 na resy atsika amin'ny resaka ny fanabeazana. Fa any pays sasany moa tena hita tena ambony be. Manoloana ireo rehetra ireo dia amafisina fa tsy hitondra fampandrosoana ho an'ny Madagasikara ary vao maika hanamafy ny fahantrana sy ny fahasairana vahoaka malagasy raha io teti-bola taona 2025 io no lanina sy hampiarina tsisy fanitsiana sy tsisy fanamboarana zany na fiovana. Araka izany voalazany lalàna mifehy ny fanoherana eto Madagasikara dia andraikitsy ny mpanohatra ny mitondra sosikevitra fanatsarana akoatsy ny sikera izay ataony. Noho izany dia mitondra ireo sosikevitra ho fanitsina sy fanatsarana teti-bola 2025 ireto izahay. Ianareo vahoaka malagasy izay tompony fahefana sy masy mandidy ary napetraky ny lalàna hitsaranay mpanao politika no ampafatarinay mialoha ireo sosikevitra ireto mialohany hitondrana azy eo anivony antemera-pirenena izany. So atao hoe mpanohatra foana izahay, aleo izahay mba hitondra sosikevitra zany. Sosikevitra anakefatra zany no entitsika eto. Eo anivotry ny sehatra fampidiram-bola. Zay inona sosikevitra mba hoentinay. Eo koa sosikevitra faharoa eo anivony ny sehatra fandaniam-bola. Zay niteneny Madame la Ministre zay. Sosikevitra fahatelo eo amin'ny fandraisam-piasam-panjakana manana sosikevitra koa zahay ao anatin'ny zavatra zay dia mahakasika ny fanafarana ny masomboly vary safiotra zany. Reo point anakefatra reo zany no hitondranay sosikevitra hanatsarana an'io teti-bolam-panjakana io. Eo anivy sevatra fampidiram-bola. Fampidiram-bola zany. Foanana ny haba izay tsy maintsy halohan'ny mpanjifa amin'ny fifanakalozana ara-bola sy fandraisam-bola atao amin'ny alalan'ny finday na eto atoerana na avy any ivelana. Taxe sur les transactions mobiles. Tsy ampakarina fa averina amin'ny tahaka ny teo aloha ny hetra sy haba alaina amin'ireo entana tena ilaina ny vahoaka andavanandro tahaka ny savony, tahaka ny siramamy, tahaka ny rano, tahaka ny menaka zany aleo zany tsy ampiakarina avroeny reo fa averina amin'ny teo aloha. Ajanona amin'ny tahaka ny taloha 5% TVA alaina amin'ny gazy fa tsy ampiakarina koa 10%. Foanana TVA alaina amin'ireo zana-bola alain'ny orinasa mpampindram-bola amin'ny mpanjifa amin'ny karazana fampindram-bola sasany, crédit par caisse na
financement par signature zany olona aiza koa isinao TVA matoa za andeha hindra-bola amin'ny orinasa mpampindra-bola na reny banque crédit reny mbola akanao TVA ndray inona ny zava-misy lasa za sy teny rendrena soloneko zay tsy manam-bola no isinao TVA nefa de orinasa atsangako fa isinao TVA lasa double ny TVA raha ka tokony hofanana zany zavatra zany amy resaka fanafara fandefasana ino anarate resaka mobily reo vao maika miemitra isika satria ny banque mondiale fananao investissement any amy 300 millions de dollars ny fampirarata amin'ny ministère-ny ina moa anaranty poste mba hatonga atsika hapiasa vola mba ho hisy traçabilité ny fampiasa vola eto Madagasikara ka lasa fiemorana satria na ireo orinasa izay eto Madagasikara anankitelo lehibe manao an'io resaka mobily io am'izao fotoana zao fa ny teny hihena io ny olona manampy atsika mba hampitombo azy itsika mampihena azy de lasa atsika nday koa no andoha vola misy ny laza hoe misy firenena afrikana manao an'io misy firenena tompoka afrikana manao an'io fa reo firenena efatra amby folo afrikana zay nanao an'io de ambarako eto betsaka am'ireo ny fa nihemitra matoa reo olona reo nihemitra dia tsy tokony hanao an'io zany isika malagasy tompoko lasy tompoko vavy ka izay sy zay zany reo zany anisan'ny point mba angatanay mba hofanana koa reo am'izay zavatra zay averina amy commune ny famerenana sy ny fandraisana ireo hetratrano sy hetratany ao amin'ny commune zay didiany rafanjakana fantatsinareo fa holany tojo de zay no hanovanareo an'io so tsy hisy vola hiditra amin'ny commune ao fantatsinareo fa ho lasan'ny mpanohatra doly ny ina moa anaran'ity ny reny vopartany rehetra de manao an'izay zavatra zay nareo averenonareo tahaka ny taloha fa tsy mety zany fa miemitra isika jajajajaina hoe décentralisation hoe ny anay olo mbola projet fa ny an'izao fitondrana zao fefa izy any fitondrana fefa izy ahoana io ara ny volan'ny commune sasany mbola tsy omenareo ary zay versenany kely fotsiny ho entinareo io koa hetratranoa de angatanay re tompoko izay zavatra zay mba haverina zay zany eo amin'ny sehatra ny fampidiram-bola zany eo amin'ny sehatra fandaniam-bola inona koa no zavatra mba hoentinay am'ty fandaniam-bola ty itsika am'izao fotoana zao sahirany vahoaka malagasy tokony hanana politika fitsitsina zany isika de iangaviana izany hatombo indray ao amin'ny loi de finance io zany ny dépense de fonctionnement ho 6,4% satria fitsitsina zao fa tsy hoe misy ino moa anaranty ministre mandeha jet privé na avion spécial mandeha any amin'ny faritany any manao mission any aleo mandeha tomobile nareo manomboka zao mandeha tomobile isika rehetra mba ho hitatsika hoe ahoana ny etany route manerana ny Madagasikara fa ahenatsika io budget de fonctionnement io mba satria raha hena 6,4% ny vola atao ho an'ny fampandehanan-jara amin'ny ministère sy andrim-panjakana rehetra de azo reo vola zay tokony hiditra ary tsy mila manao fampakarana hetra sy haba hampitomboana ny fantsany vahoaka zany isika malagasy le vola hilana mahaba setra reo raha ampitomboitsika zany 6,4% fotsiny ny resaka dépense de fonctionnement io dia couvert tanteraky reny hetra halaina TVA halaina reny tahakany amin'ny mobily tahakany amin'ny ina gaz etretretra reny tahakany any amin'ny orinasa resaka banque reny hetrany ina moa anaranty hetratrano reny raha ohatra ka atao zay mazava ho azy tsy tokony hisy reo zavatra reo zay zavatra zay zany no entinay koa mba manino moa ty mba isina fanovana foanana ireo fampiasam-bola amin'ny fododrafitsasa tsy mamokatra sady tsy lahara-pahametra investissement araka ny teneniko teo non productif gymnase alavy tao gymnase io
alavo tao piscine io piscine olympique io alavo tao building mora reo alaina dôly ireo zavatra reo aloha mba ahafahatsika mandefa ny vola am'le zavatra tokony ilain'ny vahoaka satria araka ny teny président tany iza moa anarany tanàny tany Toamasina iny tsy jalan'ny babanao marina zay président sady tsy jalan'ny babanao sady tsy jalan'ny babany sy teny fa jalan'ny vahoaka ka tsy tokony lalinalina amin'ny zavatra mbola tsy ilain'ny vahoaka am'izao fotoana zao fa aoka zavatra ilain'ny vahoaka no tokony hanaovana azy zay sy zay zany amin'ny resaka amin'ny fandaniam-bola fa eo amin'ny fandraisana mpiasam-panjakana nataotsika lahara-pahamena raha nijerena tsara ty teti-bola ty ny resaka fandraisana mpiasam-panjakana resaka inona moa anaran'iny resaka fambolena raha jerenay anefa atao anatin'ity teti-bola-mpanjakana ty de any amin'ny 6650 ny mpiasam-panjakana ho raisa tsy misy am'ireo avy any amin'ny ministère ny agriculture tsy hainay ino marina ty ny fanjakana hatao ty lahara-pahamena eo mipetraky nefa tsy mba isinao koa mpiasam-panjakana hanatsarana kokoa ny vokatra eto a Madagasikara ka inona ny fanaovana entinay noho izany de arosonay sosikevitra andraisa mpiasam-panjakana vaovao ataotsika 750 zany avy any ministère ny fambolena de 750 isany ny ministère misahana ny fandriam-pahalemana ny miaramila ny zandary ny polisy zay zany mba amin'io resaka fandraisana ny ino moa ty mpiasam-panjakana iny zany mba zay sosikevitra hoentinay ambaranay aminareo vahoaka deny zao fa zay sosikevitra hoentinay satria tamin'ny taondasa tsy nisy ministère nahazo hafatry ny polisy sy zandary io moa fa fantatra fa ity fitondrana ty malemy ara-politika malemy ara-ekonomika izay mahatonga ny zareo mampitombo foana tsy hoe resaka insécurité fa resaka hapetsaka aminay vahoaka hapetraka aminay indrindra zahay mpanao politika hoe hananovana tsindry ara-politika ireo zandary miaramila sy ny polisy izay ny antony ampitomboana an'io fa tsy resaka insécurité fa ny lama tsisy problème teto Madagasikara raha io fampitomboana ny mpiasam-panjakana any amin'ny miaramila sy zandary ary ny polisy mahakasika ny fanafarana masomboly vary safiotra io zany mazava ho azy fa ty vary safiotra tya ty masomboly ty ny vokatsiny dia tsy azo akana masomboly noho izany zany lasa hiankidoa amin'ny Chine zany tsika fetsy be zareo chinois le masomboly zany rehefa mbolenao io vary io rehefa mbolena zany io vary io inona ny zavatra misy re tompoko rehefa mamokatra isika tsy afaka maka masomboly amin'iny isika fa inona zavatra misy lasa mividy any de lasa hiankindoa foana amin'ny chinois zany isika de ity resaka ity vary ity koa mazava ho azy fa tsy mahazaka aretina io de mitady fanafody simika sy zezika simika betsaka zay hiteraka fahasimban'ny tany ary le zezika mbola avy any Chine le ino anarany te fanafody mbola avy any Chine izay rehetra zay tompoko ny volo vary zany eto Madagasikara na ny masomboly na ny zezika na ny fanafody de miankindoa amin'ny chinois zany isika rehetra nefa vola be ny mapetraka amin'io noho izany dia tokony ho foanana ny fandaniana vola be ho fanafarany masomboly io fa io vola be io dia natokana atokatsika hanatsarana famboletsika fo fifafy fa reo manapahizana malagasy fefa manana ny fomba malagasy ary tsara azahona 15 tonnes andriamatofoloa misy zany eto Madagasikara vokatry fikarona tao Atsirabe izany fefa ela be izany ary misy boky manambarany zany io no ataotsika io vola be io aleo anaovantsika investissement tamin'ny fikarohan'ny malagasy io vola be io ometsika ny teknisianina malagasy mba hampiroborobo ny vokatra eto Madagasikara io vola be io hananganatsika usine eto Madagasikara zay nitenenao tamin'ny janvier sa février anatin'ny 6 mois de hisy usine manao zezika eto
fefa aiza le usine mbola tsy misy am'izao fotoana zao ary tsy hitanay ao anatin'ny loi de finance ka izay zavatra zay tokony hovaina hanamboarana an'izay usine zay a ireo tetibola na tokana hanafarana an'ireo vary ireo satria tsy tsara isika raha iankidoha amin'ny chinois fa tsara isika satria io vary io ny foto-tsakafotsika eto Madagasikara. Izay koa ny fanovana hoentinay fa efatra. Farany dia hametraka reto fanontaniana reto izahay avy amin'ny fanoherana zany. Kely de kely tetibola natokana ho an'ny CENI amin'ity tetibola mpanjakana 2025 ty. Midika ve izany fa tsisy fifidianana ho tanterahana amin'io taona 2025 io. Raha tokony izy tapitra ny mandahan'ny sénateur. Ary tsy hatao zany ireo fifidianana isam-baratongony ny fifidianan'ny région sy ny conseil, ny fifidianan'ny faritany sy ny conseil. Tsy hatao zany reo. Mbola nitsakitsaky lalam-pandorenana zay indray zany fitondrana sy Ngai Andry Rajoelina. Zay fantanina zay mba hapetrakinay aminareo hoe fa maninona re tompoko no natao ambany de ambany ny tetibola ny CENI. Tiako mba fantanina tiako apetraka amin'ny Andriamatoa Filoha ary apetraka amintsika mpitondra amin'izao fotoana izao. Ohatrinona marina ny tetibola natokana andraisana fivoriam-ben'ny SADC eto amintsika amin'ny taona 2025 amin'ny anaran'ny mangarahara. Amin'ny anaran'ny mangarahara. Mba ambarao aminay fa tsy de mazava izy io. Tiako misy fantanina anankiray zany. Mitombona ve ny vaovao milaza fa mety hisy fiemora ny fotoana hanomezany mpamatsy volantsika ny famatsiam-bolana fek zany sy ny FRD ary inona no mety ho fiatsaikany zany zavatra zany amin'ity tetibola ty. Raha iemotra io satria tsika tsy mana fidiram-bola, maty fidiram-bola tsika rehetra. La vanille maty, langilangy maty, café maty, girofle maty, potika daholo raha jerena ny tableau navoaka ny banque centrale de négatif daholo ireo fidiram-bola ireo. Ka izay ny fantanina tiana apetraka ary ny hetra ampiakary dika zay betraka ny mpiasa orinasa hijanona tsy afaka anao an'io hetra io. Ka izay ny fantanina apetraka nay ka ireo ny sosokevitra harosinay ho fanitsina sy fanatsarana ny tetibola atao amin'ny 2025 io mba ho tetibola hitondra vahaolana sy hanamaivana ny fahantrana ny fantsany vahoaka malagasy ankehitriny no hoentina eo amin'ny antemeram-pirenena tompoko. Tapitra zay ny ahy raha misy tsika mitohy avao za ajanonareo ny caméranareo fa mbola misy zavatra important no teneninay. Raha alohan'ny anamarana atsika azy zany raha nijery isika conseil des ministres tamimaly momba ny base toliara hoe hifanaraka amin'ny base toliara fa hitondra fampandrosoana ho atsika malagasy le izy. Voalohany aloha mialatsiny aho atsika fitondrana sy président Rajoelina tsy hitondra fandrosoana fa hitondra fampitehana. Azavaiko ny hevitsiko. Ho zakatsika ve raha zany hoe camion 160 tonnes 160 tonnes camion hampidirina ao toliara tous les 15 minutes mandritra ny 30 taona. Tsy ho lasa ino anara tia raha touristique tsony, zone touristique tsony toliara. Reo vazaha tonga any toliara raha mandeha avion nao, vazaha be de be 50% vazaha tonga tsy ho tonga any toliara satria fa zone minier toliara am'izao fotoana zao. Toliara vilany le izy. Raha ministre raha vokatsy niaraka tamiko nandeha tany. Tsy nalala izy fa resaka taratasy ambola tabatra taony. Tonga tao izy non tsy mety zavatra tsy izy. Isika fa fanao hiaro ny tontolo iainana. Hiaro ny tontolo iainana isika. Zavatra mampagaga de zao. Misy hazo zay tsy ananany hafa ao anatin'io zone zay ho potehina io. Inona daholo reo? Farafatsy. Farafatsy zany fanamboarana laka. Baobab. 7 types de baobab eto amin'izao tontolo izao aty Madagasikara no ahitana azy. 5 am'ireo ao amin'ny faritra eo. Dikan'izay zany 5 types de baobab io foana daholo manomboka izao. De
ahoana ny rahalahana internasionaly lalànantsika eto Madagasikara fa tsy azo kapaina bobaby andeha kapa bobaby isika de dikan'izay zany tsy anara-dalàna isika ao amin'ino manaranty eto amin'ny fitondrana de raha jerenao koa amin'ny Google Map tsisy ala toliara afa-tsy mitoeran'io ihany ny fitondram-panjakana vao niteny tamin'ny janvier hoe handeha amboly ala Anarivo na manala tsy hitakory zao ianao andeha kapa ala andreo matao ingay rajoely hifampitana tsika amin'ny international any fa tsisy ala ao toliara ny toliara fa tsy misy rano io ihany ny poumon toliara de io ihany koa natao zany zavatra zany re tompoka raha mahafantatsy nareo mangily raha mahafantatsy nareo hifaty ao hifaty anie zany zavatra zany so de tsy fantatsika vahoaka malagasy nareo rehefa te handehana Madagasikara de ao hifaty de any mangily fa zany zavatra zany dia ao hifaty zany zavatra zany de première phase 3000 hectares tsika mahafantatsy ny atao hoe 67 hectares donc zany alay voantsary 67 hectares eo averina indimam-polo zany 67 hectares zay vao mitovy amin'ny 3000 hectares dikan'izay ho lalihina satria zany base toliara zany tsy hoe hitsanjaka ohatran'izao fa amboatra lavaka ry zareo 60 mètres 60 mètres zany mitovitovy amin'io carton io 60 mètres io hisy zany lavaka 60 mètres 3000 hectares 3000 hectares zany 60 mètres ho lavaka tsy lasa hely toliara Andriamatofilo hamboarinao hely toliara ka ho hadinao 3000 hectares de profondeur de 60 mètres mba mety izy anao mitoerako tsy hoe anao manam-pahefana de handidy fotsiny ka tsy hiteny zay vahoaka ny toliara ho alinao zany toliara ataonao hely toliara miala tsiny eo fa manohitra an'io fanapahan-kevitsy ny conseil des ministres zay natao tamin'ny maly eo ianao ny tena hoe tametsaka tantara ho an'ity fireneny ity zay zao ny tantara tena apetraka ho anay toliara tsy vitsany 12 millions de dollars zay nalainao tao toliara ho zaraina mivoaka ny toliara noho ny resaka kere tamin'ny 1er avril nanoratra tany ministère-ny nanoratra tany banque mondiale ministère-ny finance hoe halaina io volan'ny toliara io tsy vitan'iny fa zao ndray ianao hataonao hely toliara sady ho lalinao 3000 mètres carrés sady indrindra any amin'ny profondeur de 60 mètres any sady isinao camion hitatitra an'io ho potika daholo zany ny fanjonona satria plaze anankiray plazenay manahaka ny Dubai io raha ihany plazenay raha ihany io andabo io halainao koa plazenay io ny any hafa namboaranao Miami ny any hafa namboaranao Miami ny plazenay koa halainao Andriamatofilo tsy hoe akory hoe ianao présidenty Madagasikara ty ka zay tianao atao lafa tsy mahay mitondra i amin'ny tany républicaine rehefa tsy mahay mitondra ny filoha sy ny miaraka aminy rehefa tsisy vahaolana hoentinao ty fireneny ty mametram-pialana fotsiny rehefa tsisy vahaolana hoentinao rehefa tsy mahita vola de ho vonona zao zahay ao toliarao inona koa fitanana famahatsa inona fidiram-bola ao graphique nataonareo any atsimo miteny aho tsy miteny ane aho ary mbola hiantsoko ministre ny mine io satria firy ny vola hiditra amin'io tonna be de be hoentinareo amin'io tsy miteny fa ty anankiray ty no hitenenako ko satria le toerana misy azy tsy mety io no poumonay halainao zao poumonay de tsy afaka hiaina zay Andriamatofilo andao tsika hijery amin'ny Google aiza misy ala ao toliara ao io ihany misy ala ary ala tsy misy maneran'izao tontolo zao société avy any an'Amerika le izy la parka ao iza naratana ao New York io tonga de alaina nahazo ray fotsy tsy azo alainao nefa hazo misy azo ilaina maneran'izao tontolo zao fa hazo ao amin'io toerana misy anay io tsy misy maneran'izao tontolo zao ary ny fanapahan-kevitsy conseil des ministres nampihantona an'io de mazava tsara hoe misy ho fampiresahana tsy misy fampiresahana tenokatra fotsiny ianao ka izay sy zay tompoko lasy tompoko vavy ny vaovaotsika androany mialatsindra somary
nafanakely satria tena miakina amin'ny aina hoteliara izany natao hoe io alana io handeha ho kapaina sady hanamboarana helo hoteliara ao tsy mety zany zavatra zay tompoko lasy tompoko vavy sotra tompoko raha tsisy fantanina de tapitra ilay izy sotra tompoko